Bijouterie Santian, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Madio citron jason vovao vovontsavony misy hanitra voasarimakirana ary triple action ihany koa. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny Logité. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Mitsakitsako chin-chin miaraka amin'ny Logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Almirabanao izay manaraka anay ny tokatrano amin'izao fotoana izao alarobia faraika ambin'ny folo ny volana oktobra tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ireto ny lohatenitsika. Afapo amin'ny fomba fiatrehan'ny fitondram-panjakana malagasy ireo mpiara-miombona antoka amin'ny valana aretina pesta ireo mahasovo miasa eto Madagasikara. Atevena ny isan'ireo mpiasan'ny fahasalamana eto Antananarivo sy ny any Toamasina mba ahafahana mandray tanana kokoa ny marary. Zaza tsy ampy taona miisa roa no voarohirohy mivantana tamin'ny famonoanan'ilay zazalahy kely 12 taona teny Ambohitrarahaba. Ny zarazara ny hevitra ireo mpandray anjara tamin'ny ady hevitra mikasika ny fikasan'ny mpitondra anovan'ny lalam-panorenana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny ala tsy ho mpifanina amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ao Kenya intsony i Raila Odinga. Angafaliana indray tompo-plasy sy tompo-vavy no hitsidihana ny tokantranonao amin'izao. Ny tenako sy Rina Andriamalala moa no hiaran'olitra aminao izany vaovao izany ao anatin'ny tapany voalohany. Fa ao anatin'ny tapa faharoa isika dia hijery ny zanam-pandarana ho ianao ny insolite ary hiaraka amin'ny tsara fara ihany koa. Ndao ary hijery avy hatrany ny ala une. Mialohan'ny hijerevantsika ny vaovao mikasika ny fivoaran'ny valanaretina pesta eto Madagasikara dia tsara ny mampafantatra fa nahiditra hôpitaly eny amin'ny poliklinika Ilafia androany sy ny profesora Zafi Albert. Izany no fampitambavao avoakan'ny UNDD izay antoko misy azy sy 10 taona ny filoham-pirenena teo aloha izao niditra hôpitaly izao voalaza fa AVC kosa no nanjoa azy amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny androany 1 oktobra ary nisy ny 1 ny tranga na pesta vaovao manerana ny Madagasikara ka ny 9 tamin'izay no maty raha nitatitra farany avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. 10 ny trangana pesta nampiayayay, misy 7 ny trangana pesta areti-tratra ary 12 ny trangana todi-tarimo. Ho an'ny Antananarivo manokana 7 ny trangana pesta vaovao ka ny 4 tamin'izay no maty, 7 ny trangana pesta nampiaya, raha 9 kosa ny trangana pesta areti-tratra dia 4 ny trangana pesta todi-tarimo. Fa milaza fa ho afapo amin'ny fomba fiatrehan'ny fitondram-panjakana malagasy ireo mpiara-monantoka aminy ireo mahasoivo miasa eto Madagasikara. Tsy azona fena ny aian'izy ireo manoloana ity aretina ity ka ny sehatry ny serasera no nahitana lesoka nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoaran'ny valanaretina pesta sy ny fepetrany raisina tamin'izany. Ny praiministra sy ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta no niatrika ireo mahasovo antsipiriam-baovao iarana amin'ny Jery Edouard sy Zora Andriatsalama. Nampisahatra ny zotra mpiara-manidina mampitoy an'i Madagasikara ny Air Seychelles nampitandrina ireo mpandeha ny tao Maurice nanome toromarika ireo olom-pireneny ny ankabeazan'ireo mahasoivo. Toromarika ny ainga tamin'ny honohono araka ny fanazavan'ny praiministra lehiben'ny gouvernemanta. Androany no nisy ny fiaonana niarahana tamin'ireo mahasoivo vahiny mikasika ny ady atao amin'ny firongatry ny pesta eto Madagasikara. Spécialisé et robuste
Tsapanay fa matanjaka ny fomba fiatrehan'ny fitondrana malagasy ireo mpiara-miombonantoka ny aretina peste. Mampatahotra olona maro zany saingy hanana zavatra ho avaly amin'izany izay izao hoy ny mahasoivy ny firenena Suisse. Il faut aussi être transparent. Mba ho fangarahana amin'ireo olom-pirenenay no iandrasana fanazavana avy amin'ny fitondrana malagasy. Vonona ny hanome izany izay izao hoy kosa ny mahasoivo Alman. Fampafantarana mba ho fitovian'ny fomba fijery no natao androany. Betsaka zany miaina ao anatin'ny nono eny fa na dia tsika eto Madagasikara za ao anatin'izany koa ireo mpiara-miombonantoka betsaka ny miaina ao anatin'ny nono fotoana anankiray izay nampahafantarana zareo fa hoe misy ny fiaraha-miasa, misy ny ezaka ataon'ny gouvernement miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka ary iezahana aza mba isy izay fiarahany rehetrarehetra amin'ny salahy zay zany ao anatin'izany ireo mpiara-miombonantoka rehetra tsy akanavaka amin'ny ady izay ataon'ny Madagasikara amin'ity resaka peste ity zany. Navelom-boly ireo mahasoivo ny ady izay atao noho ny fiara-mientan'ny rehetra. Fantatra fa efa misy ny fanampiana ray faingo 5 tapitrisa $, avy amin'ny OMS, nisy koa ny fanafody sy fitaovana avy amin'ity vondron'ity hatrany. Mbola nanamafy ny antso ho fanangonana 5,5 tapitrisa $, hiatrehana ny peste nefa izy ireo. Hatramin'ny androany maraina, manodidina ny ray faingo 3 tapitrisa $, no efa voangona tamin'ny alalan'ireo mpiara-miombonantoka hatrany. Hatevenina ny isan'ireo mpiasan'ny fahasalamana eto Antananarivo sy any Toamasina. Izany no natao dia mba ahafahana mandray tanana kokoa ny marary amin'izao vanim-potoana isian'ny pesta izao. Misy 590 eo araka izany ny mpiasan'ny fahasalamana milatsaka ny sitrapo amin'izany. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany izay fanapahan-kevitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay ary nanatrika izany ihany koa miaro soa rojo ravaka sy zoro Andriansalama. Mandritra ny iray volana eo ny faharetan'ny asan-tsitrapo ataon'ireo mpitsabo miisa 770, paramediko 770 ary mpanampy ny mpiasan'ny fahasalamana 470. Ny totaly 509 ny isan'izy ireo izay hotsinjaraina amin'ny toeram-pitsaboana eto Antananarivo sy any Toamasina. Zato mandeha ny Tamatavy fa 510 ny eto Antananarivo. Satria raha maly zao zany dia ray ny maty tany Tamatavy ary teto Antananarivo roa ny maty teto Antananarivo. Any amin'le tour de garde mihitsy no hitanay mavesatra amin'le mpiasan'ny fahasalamana. So dia ny tsabo indray no reraka alohan'ny no tsaboana. No mafisy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ankoatr'izay fa ny olona ahina ho voan'ny pesta noho ny fambarana aretina hitan'ny mpitsabo ihany no anaovana fitiliana amin'ny alalan'ilay TDR na ny test de diagnostic rapide. Misy grippe be mihitsy epidemiana grippe eto amintsika dia ny akabeazan'le olona le makany amin'ny hôpitaly reo dia grippe ny tena toko hoe 20,900 dia reny rehetrarehetra dia mitady TDR daholo fa ny dokotera any ny afaka manao hoe tia ny mila TDR na tia tsy mila TDR. Mitoetrana izany aza niezaka amin'ny fifehezana ny valana aretina pesta. Tsy andrela satria voalaza fa anaingaram-pitso ireo mpiasan'ny fahasalamana ho any Toamasina. Milaza ny tsidika ny toerana amin'ny zoma izao ihany koa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ka anome fiara mpitondra marary sy fanafody. Fa mbola mitoetra ny ezaka fanadiovana ny eto amintsika hetsika ao anatin'ny ady amin'izay valana aretina peste izay hatrany. Nanantanteraka ny anjarany androany ireo mpivarotra sy ny mpitantana ny tsena etsy ambodin'ny Sotry. Tonga maro ireo mpivarotra na dia nisy aza ireo mbola nanohy ny asany raha araka ny vaovao nangon'ny Andra Lalaina Andriamasy sy Doda Rajarinjato. Ny andany ambavy mihitsy ireo mpivarotra eto amin'ny tsena ambodin'ny Sotry androany vao maraina mandrakatoandro nanadio ny toeram-pitadiavan'izy ireo. Ny sasany sikotra ireo lotsy fako tao anaty tatatra sy dalina maro makivaky ny tsena, ny sasany nandraiky fafa nanadio ny tanàna. Mbola nisy kosa nefa ireo nanohy ny asany sady nahoraka tety fa nisy ihany ireo mpivarotra no tsy taitra sy rototra tamin'ity fanadiovan'ity. Nandiso izany nefa ny mpitantana ny tsena sy ny délégué mpivarotra. Izay eto ambodin'ny Sotry zany dia misy fanadiovana fanaonay indremandisaka ny 2 volana fa androany zany tena exception androany satria noho n'le valana aretina misy eto amin'ny tanànatsika dia mobilisena zany ny mpivarotra hoe tsy mivarotra sy miasa androany tontolo andro fa no fanadiovana fotsiny. Mety maty antoka ohatrino zao tsy mivarotra ndray andro no zao fanadiovana. Raha amina mpivarotra rehetra eto amin'ny tsena ambodin'ny Sotry aloha amina million satria nisan'ny tsena tena hoe mandroso ny tsena ambodin'ny Sotry ary centre ville. Tetsy andany dia nambarany andray fepetra entitra sy anasazana mpivarotra mini mandoto ny mpitantana ny tsena. Zay zao manao fanadiovana tena total dia après an'izao zay manasazy
misy olona tena mini mandoto satria tsy nangalana na solon-tsavony ray ara mpivarotra fa niezaky ny commune sy ny fokontany nanaovana zao fa fiara-miasa no ilaina tamin'ny mpivarotra zay zany le ohatranao zay endriky ny sazy zay ny endriky ny sazy ohatrany hoe tsy voatery vola fa afaka tsy mivarotra izy tsy asiana mivarotra izy herinandro misy fahatiantoka ao anazy zay raha ohatra izy ka ohatra zany zay ameko anao zay arakaraky ny dega ataony zany zay nanambara teo ny mpitantana ny tsena eto ambodin'ny sotro fa izana tao isaky ny tapabola ny fanadiovana toy izao raha tsy evina dia firaisan-kina amin'ny malagasy tsy ankanavaka eo amin'ny ady amin'ny valanentina pesta no ataon'izao fanadiovana goavana izao toy ny efa nisy tamin'ireo tsena maro teto andrenivohitra. Vaovaon'ny politika fiainam-pirenena trangam-piarahamonina ary sosialy no andrafitra ireo maresaka ho rahantsika aorian'ny dokam-barotra. Soranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao hanohy ny fotoana isika hijeriny actu. Institut supérieur de l'informatique et du management d'entreprise. ISIM, la réussite à la portée de tous. Trangam-piarahamonina zaza tsy ampy-taona miisa roa no voaroroy mivantana tamin'ny famonoana n'ilay zazakely 12 taona teny Ambotra Raba omaly tolakandro. Ny alin'io ihany no nahatrarana azy ireo teny amin'ny manodidina ny zandarmaria pirenena no ny andraikitra ny raharaha tsy voafaritra kosa hatreto ny antonana tanterahana izany raha ny fanadihadiana hoentiny fenoaja ariana sy doda rahajarinjato. Olona roa ary mbola tsy ampy-taona 12 sy 13 taona hatreto ny voatazona vonjomaika ary anaovana fampitorana mahakasika ity toerana mampalahelo ity. Hita tany amin'izy ireo ny ampan'ireo zavatra very tao amin'ilay fianakaviana, teo ihany koa ny vola izay tavaverina ny asasany mahery, izay tsy fantatra mazava ny tena fitambarany. Maty nisy namono tao amin'ny trano fonena ny Rakotondrazaka Esny Matisy, zazalahy kely 12 taona monja. Ny reniny izay avy niasa no voalaza fa nahitany razana tao an-trano ka nampiantso ireo mpitandro ny filaminana avy hatrany. Omaly mandidina tamin'ny 5 teo eo no nahazo fampilazana ny tompatry ny gendarmeria ny ilafy akadikely ilafy ka rehefa nahino an'izy io nahazo fampilazana fa misy loza miseho no fatra Ambotra Raba satria misy ireo zandary manao fisafonana manao patrouille amin'ny faritra iny dia nampafantatra an'izany avy hatrany ny lehiben'ny brigade ka fotoana fohy taorinan'izay ary lazaina fa tena akaiky dia akaiky ny toerana io nandehanany ireo manao patrouille dia tonga teo atoerana nanao ny fampitorana mombamomba ny fampilazana teo nafatarana fa misy vehivavy ao amin'ny trano io zany no nampafantatra fa ny zanany dia nisy namono tamin'ny toerana io izay hita moa zany vatana mangatsika. Ankoatra izao vonolo izao tsy hitany ity reniny ity ihany koa ny zanam-vavy izay niaraka ny janona tao an-trano niaraka tamin'ny zokiny io. Rehefa natao nefa ny fikaroana sy ny fanadihadiana dia hita ihany zazavavy kely antsoina hoe Razafindrazaka Yansina Tela izay vao 2 taona monja. Teny faritra Nosiala Ambohidratrimo no nahitana nday ankizivavy izay lazaina fa hoe mety nisy olona nitondra nakazy ankiriny no ny fanaraha-maso virina efa na ny fiaraha-miasa ihany koa tamin'ny mponina manodidina iny zany dia aingana kokoa ny fampitam-baovao ka rehefa nisy zavatra na tsikaritra zavatra tsy ara-dalàna na tsy tokony ho izy ny tamin'ny faritra iny zany ireo mponina tamin'ny faritra Nosiala iny dia aingana ny fampitam-baovao dia teno eo zany dia tonga ireo zandary ireo afaka namonjy an'ilay zaza fa ny olona izay nitondra azy no tsy tratra teo amin'ilay toerana. Araka ny nambaran'ny mponina ety an-toerana tsy manana lonilony amin'ny fiarahamonina ity fianakaviana ity fa no ahahina ho tompon'antoka tamin'izao kosa nefa ny mpanampin'izy ireo izay vao niala tao amin'ny fianakaviana vao tsy ela akory izay. Efa matety pitrangy ety an-toerana ihany koa izany asa famonoana izany ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana raha filazan'ireo mponina. Misy foana ety ka misy aty amin'ilay terrain misy hoe olona nanantona olona teo amin'ny hazo tao efa misy vonola foana ety ka fa presque ho jaune rouge zany ety sao rehefa kelikely raha azoko tsara. Ny famahofaota ety amin'ny fokontany Ambotra Raba omaly tolakandro araka ny vaovao iray maro ireo mpitandro ny filaminana nivezivezy ety fotony nijery ny toedrarah izay nahatona ny olona maro.
Mariana fahatratra niaraka tamina vola vahiny mahery ny manodidina ny 4,4 dolara ireo zazakely ireo mbola nisy ihany koa ny vola gasy amantapitrisany izay sy teny amin'izy ireo anisany tratra ihany koa ny fitaovana maro tany amin'ireo ankizaza tsy ampitoana ireo hiatrika fitsarana sy ny fanadihadiana izy ireo mbola misy ihany koa ny fikarohana ireo tompon'antoka izay iverina fa ny mpanampy sy ny olona mafa manodidina iantsoran'ny zandarmarim-pirenena tanteraka izany fanadihadiana izany amin'izao fotoana izao. Fa manoloana ny vaovao politika kosa indray dia nizarazara ny hevitra ireo mpandray anjara tamin'ny ady hevitra mikasika ny fikasan'ny mpitondra hanova ny lalam-panorenana. Amin'ireo mpanao politika manohitra ny fitondrana dia kajikajy tsy ialan'ny filoham-perinasa eo amin'ny toerana alohan'ny fifidianana ny tena hanaovana izany ho izy ireo. Ireo mpandalina kosa milaza fa ilaina ny fanovana fa tsy azo atao maimaika ary ireo momba ny fitondrana dia mikendry ny siny ady hevitra ahafahana manatsara fotsiny fa tsy mbola voafaritra na ovaina marina na tsy io lalam-pandrenana ampiasaintsika amin'izao io. Miora Miarjatovo sy Ianjara Kotonorainy no isana anatrika izany ady hevitra izany. Hita teto avokoa ireo antoko mpandalina ary ireo mpahay lalàna samy nilaza ny heviny mikasika ny mety hanovana na tsy ny lalam-pandrenana. Saondra Rabenarivo, mpahay lalàna no namaritra fa tsy ilaina ny fikitiana ny lalam-pandrenana misy amin'izao fotoana izao mba hampanjaka ny demokrasia. Tetsy akila ny Oliviera Kotovaza izay namelabelatra ireo rehetra tsy fetezana ity lalam-pandrenana ampiasaintsika ity. Nanana ny heviny ihany koa ireo nanatrika ity ady hevitra ity. Dia samy plaza daholo indray hoe tsy mahazo vaina indray rehefa heritaona sisa rehefa tsy manana kasitraka fanovana lalam-pandrenana ianao tahaka anay dia andao tsy fotsiny izay na tsy hifidy fa izay koa dia tena tsy mankasitraka mihitsy anio lalam-pandrenana izay mampiady nanomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao. Faharoa ao anaty lalam-pandrenana tsy misy mihitsy ny hoe mihena fahefan'ny filohan'ny repoblika rehefa miatapitra ny fotoam-piasany fa na fotoana volana io rehefa hitany hoe izy ao anaty lalam-pandrenana tsy ny hoe manana an'izay zo izay izy dia ataony ilay izy anjaranao fotsiny manohatra tahaka anay avy eo. Rehefa vita ny soni tamin'ny 2011 izany hoe fa lany le lalam-pandrenana 2010 dia izay indrindra nitaky ny anitsiana ny lalam-panorenana ny tenako en tant que président fa tsy izay vitsy anisy dia ianareo ny teo ary zareo majorité izy majorité dia izay zany tokony hazava zay ka raha miresaka hoe honnêteté intellectuelle na madame la ministre mialatsiny responsable izy. Amin'ny filoha-hevitry ny HVM Mohamed Rachid tsy fikitiana ny lalam-pandrenana no kendren'ny fitondrana atao izy fa fanokafana ady hevitra fotsiny ihany. Nanamafy izany ity mpanolontsaina manokany ny filoham-pirenena ity. Everiko fa mazava be mihitsy ny zavatra nytenenin'ny filoha-hevitra nasionalin'ny HVM teo hoe hatreo mbola tsy nisy ny laza fa hoe ndaontsika hanova lalam-panorenana fa eo foana moa zany ny mpanao politika angamba mpanao politika foana ihany hoe avy hatrany dia raisiny zany fa hoe zay zany ny tiana atao raha ny hoe kajikajy mba tsy elana amin'ny toerana io. Za ndraiky io aloha mihevitra fa ny filoham-pirenena indray tsy anatin'izay kajikajy ny hoe ahoana re ny elako na tsy elako fifidianana ny tsotra dia tsotra raha ohatra ka tena zay ny iainana ary everiko fa ny filoham-pirenena tena miaina an'izay atao hoe demokrasia izay dia mazava ho azy fa ny fifidianana no manome ny fahefana faratapo tsisy afa-tsy zay. I Kristina Razanamasoa ihany koa izay isan'ny nandray anjara fitenenana androany dia nilaza fa ny fikitiana ny lalam-pandrenana hatramin'izay no nitarika ny krizy lava reny teto amin'ny firenena. Nambarin'ity olo-pirenena ity fa ilaina ny fanovana saingy tsy atao ao anatin'ny mamaika izany. Ny lalam-pandrenana zany misy fotoana natsarana anazy tsy tsika rery manao an'izany fa manao an'izany daholo ny firenena rehetra fa mifahazoako an'ilay ady hevitra amin'izao lasa misy diversion atao satria ny efa tao an-tsain'ny olona hoe 2018 dia taona ny fifidianana dia le fomba natanterahana le fifidianana izay nefa mbola tsy mazava tsara ohatra hoe inona ny lalam-pifidianana ampiasaina ahoana ny financement parti politique oviana le daty natanterahana azy mba ahafahana miomany ho an'le mpanao politika zany ny fijeriko azy
ho an'ny olom-pirenena indray efa hita hoe vola lany en plus indray raha ohatra ka hoe efa hisy an'io le hoe fifidianana io nefa hovaina indray le lalam-panorenana mandany fotoana zany ary mila adevitra maromaro raha ohatra ka tiana hoe ho apetraka tsara. Mariana fa ity no ady hevitra voalohany nandraisan'ny rehetra anjara mikasika izay fikasana anovana tsy ny lalam-pandrenana izay araka ny efa nambaran'ny filoham-pirenena malagasy Erzadona Rapianina. Fa mandrina izay fiainam-pirenena izay hatrany sy tonga eto amintsika manamarina ny lisy-pifidianana ireo delegaciona manam-pahaizana manokana momba ny fifidianana avy amin'ny OIF. Toy ny fanaon'izy ireo isan-taona ankoatra ny fijerenan'ny fandrafetantsika ny lisy-pifidianana dia manolotra sosikevitra sy mitondra traikefa mba hampandeha tsara ny fifidianana ireo delegaciona ireo. Nampahafantarina tamin'ireo mpanao politika rehetra teny Alarobia androany ny fahatongavan'ireo delegaciona ireo ary nanatrika hiajana ihany koa miora miaron-jatovy sy hianja ara-kotonoray. Tapitra tamin'ny 10 aprily 17 lasa teo ny fanitsinan'ny lisy-pifidianana teto amintsika ary efa nalefa eny anivon'ny fokotany manerana ny Madagasikara. Noho izany, tonga eto amin'izao fotoana izao ireo manam-pahaizana avy amin'ny vondrony tany miteny ampahany na manontolo ny teny frantsay anamarina io lisy-pifidianana io. Donc nous avons présenté l'objet de notre mission qui porte miompana amin'ny fanadidina miainga avy amin'ireo antotanisa voarakitra ao anatin'ny lisy-pifidianana ny tena antondina aorian'izany kosa dia hojerena ireo lesoka entina manatsara izany ary ilaina dia mitondra ny anjara brikinay izay hoentinareo manatsara ny fandrafetan'ny lisy-pifidianana hiatrena fifidianana amin'ny taona 2012 sy 2010. Faire des recommandations pour la correction de ces faiblesses et surtout à l'occasion des prochaines révisions des listes électorales. No marin'ny filohan'ny Vomera mareo tena momba ny fifidianana androany fa isan'ny lesaka hatramin'izay teto Madagasikara rehefa fotoam-pifidianana ny fandrafetana izay lisy-pifidianana izay. Noho izany, ilaina ny fanamarinana ireo manam-pahaizana izany. Fa ny lisy-pifidianana no isan'ny fototra anankiray ny olana amin'ny fifidianana rehetrarehetra eto Madagasikara zany. Ny ezaka ny senina anao izay vitany dia amin'izao fotoana izao tsika miantso olona zany hijeren'le izy hitondra ny traikefandry zareo hitondra ny fanamariana mba ahafahantsika manisy indray zany ary manatsaratsara kokoa an'le lisitra mba ahafahantsika miditra tsy ampiahiahina ao anatin'ny fifidianana amin'ny 2012 sy 2010. Ho an'ireo mpanao politika ny tsy fisian'ny fahaleovantenina ny mpikarakara ny fifidianana tanteraka indrindra eo amin'ny lafiny arabola no mahatonga ny olany lisy-pifidianana miseho. Liste électorale dia fomba fanao amin'io dia mialoha misy intelo izy indraindray isan-taona tokony ho izy. Fa tatoato izy rehefa tokony ho izy zany ndre mandeha farafaratsina isan-taona zany na misy fifidianana tsy misy fifidianana. Dia lazaina indraindray tsisy vola. Ahoana moa no avitany aniseny an'izany satria na ny volana izy tsy décentralisé le vola. Mampalahelo tokoa Madagasikara zany zay ao anatin'izay satria tena iarahantsika malala fa tena mbola maro zany ny malagasy tsy tafiditra ao anatin'izany état civil sy karapanondro ary zany lisy-pifidianana izany. Efa nanao ezaka lehibe ary isorapeto ny seny hoe niakatra 900 ny tahany kosa voalohany tokoa zany zao hoe mihoatra ny 7 tapitrisa zany zao ny mpifidy androany. Amin'izy mahoavy zao vao hitondra ny fanamariany mikasika ny lisy-pifidianana norafetina farany teo ireto manam-pahaizana ireto tsy ahivina fa atao amin'ny voalohan'ny volana desambra manaraka izao ny fanavaozana manaraka amin'izay lisy-pifidianana izay. Vao manaraka kosa dia mikasika indray nireo vondrom-bahoaka itsitsaramba efana eto amintsika. Herinandro vitsy mialoha ilay fionamben'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana malagasy sy frantsay miambian'ireo tany avy amin'ny tany mampiasa ny fiteny frantsay vitsivitsy dia hita hoe efa vonimbonina fatratra ireo mpitantana ny kaominina maro eto Madagasikara. Efa manana ny tetikasa iadivana amin'ny fiara-miasa sy akamaroan'ireo ben'ny tanàna ihany koa izy ireo raha ny fanadihadiana entiny hiandra lalaina Andriamasy sy Idôlo Farakotiniana. Ben'ny tanàna avy amin'ny kaominina ambanivohitra maherin'ny 50 eo no fantatra fa ho asa anatrika ilay atrikasa lehibe ifanakalozana traikefa sy hitadiavana fanampina ho an'ny tetikasa mpandrosoana ny tanàna izay atao amintsika atsoatsy. Raisy ny ben'ny tanàna anatrika izany ho tombony lehibe ho azy ireo izany. Le renforcement de capacité ny traikefan'ny ireo ben'ny tanàna any velany ary izahay koa manana PTA-na le plan de travail annuel ny fikambanana. Tsy fantatro zao hoe ho tafavoakana eo ve raha mivahiny eto Antananarivo ny ben'ny tanàna raha ohatra hoe toko hoe mividy fotsiny hoe fourniture
dia raha tonga ny be ny tanàna iray avy any Tuliara na avy any Majunga ambanivohitra dia rehefa tonga eto tsy manana trano ivan-tanana. Mieritreritra zany zay ao anatin'ilay PTA hoe hanao maison des élus. Nampetsiketsika andreo be ny tanàna ikaroka lalam-bola sy famatsiana ireo tetikasa no volavolan'izy ireo ampandrosoana ny tanàna adidiny ny fomba fiasa vaovao ny fotoanam-panjakana malagasy dia ny fanaovana fandaran'asa lasitra amin'ny alalan'ny fametrahana fandaran'asa ho tratrarina. Teti-bolan'ny commune zany zao dia hivadika an'ireo hoe budget programme. Zay zany mbola era Madagasikara tsy haiko raha isy commune 10-20 mampiasa an'izay. Zay nefa zay fahalalana zay efa ilaina sahady zay. Ary raha tsy budget programme io no vita tsy mety tsozy zany ny zavatra tao anatin'ny commune satria anao mametraka ny laharam-pahamehana dia amin'le budget programme amin'izay no budgetisena anaovana an'izay fandaharan'asa anao anatin'ny commune izay. Ankoatra be ny tanàna avy amina commune ambanivohitra manodidina 50 manerana nosy ireo dia mpitantana venivony vondromboka tsara-pahefana frantsay ampolony iampy an'ireo avy amin'ny tany mampiasa amin'ny fiteny frantsay 3 hafa ary ireo mpamatsy vola sy mpanohy isan-karazany no avy anatrika ity atrikasa izay tao ato amintsika ity. Rehefa nivoaka ny fonjy ny filohan'ny afary malagasy dia nilaza androany fa miverina ao anatin'ny fanatanterahana ny asany. Mitoy ihany koa ny fanasoavana ny fiarahamonina ataony hoy izy mikasika ireo fanenjehana samihafa mianjady aminy dia nanambarany tenany fa matoky tanteraka ny fahaleovan-tena ny fitsarana raha ny fanampanazavana hoentiny. Fitsarana no niandrasanay hatramin'ny farany dia valy izy ireny dia ankehitriny zany zay dia mitoy amin'ny asa ary ny dia manandraikitra ny afary malagasy. Tany nanenjehana ny afary malagasy fa mahakasika ny trano brika sy natao trano hazo ary zay tetikasa zay dia ho atsarainay hatrano hoe raha malalo ireo trano hazo be dia be may dia mbola ho atsaraina hatrano izay fanatsarana ny trano briko trano hazo ao avadika eo trano briko izay. Amin'ny maresaka avy any ivelany kosa. Niala tsy ho mpifaninana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ao Kenya i Raila Odinga nambarany fa ny ofisironany mety ho osika no anton'izany. Etsakilany kosa nambarany Uhuru Kenyatta fa fandaniana fahatany no nataony Odinga ho fanomanana izany fifidianana izany. L'opposition kenyane miantso amin'ny fihetsiketsehana ny antoko-panohitra ao Kenya taorian'ny fialan'ny mpitarika azy ireo amin'ny fifaninanana ho filoham-pirenena. Ahina hiteraka fifaninanana goavana ao amin'ny firenena indray izao fihetsika izao. Nambaran'ny Raila Odinga fa antony nisy tonana ny filatsahana ny fanahina mety sy ny osika mandritra ny fifidianana amin'ny 20 oktobra ho avy izao. Namafisina ihany koa fa miteraka fanafoanana fifidianana izao fialan'ny tsy ho mpifaninana izao intsony. Fa na izany aza miankina tanteraka amin'ny lalàna velona avokoa fanapahan-kevitra rehetra. Voalohany volana septambra nandray fanapahan-kevitra ny fitsarana tapany fa tsy ho raisina ireo tsy filatsahan-kofidiana amin'ny Uhuru Kenyatta. Ankehitriny ity farany sisa no faninana amin'izany fifidianana izany ary mazava ho azy fa izy no olany ao Kenya. Namafisiny Kenyatta fa fandaniam-potoana ny nataony Odinga raha ny fanazavana vola mitentina 7 tapitrisa euro no efa lany anomanana ny fifidianana. Mbola eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany mbola tsy maty ny afo ao California nitombo hatrany ireo traboiny tao anatin'ny 73 ora farany tafakatra 5,000 hektara ny toerana efa ravan'ny afo. Paysage de cendres. Nivadika ho lavenina avokoa ny ankamaroan'ny tanàna viticole Pavalé nanomboka ny alahady teo ravan'ny afo ny tanànan'ny California raha ny tombana manodidina ny 5,000 hektara ireo velarina simba 17 ihany koa ireo olona namony ainy raha toka manodidina ny 50 ireo olona mbola tsy hita popoka. Ao Santa Rosa mbola misy ireo olona miezaka mitady entana amin'ny lavenina. Des habitants fouillent les cendres. My motorcycle. We're here trying to find what Nous sommes ici pour essayer de trouver ce que nous mbola eto izay mba hijery ireo zavatra azo raisina tanjonao anay ny hitahiry azy ireny ary rehefa mahatsangana trano vaovao izay dia ataonay tsiaro ireny. and just the resilience. Misy amin'ireo olona no miandro ny fotoana farany vao nandao fonenany toy ireo mponina Etgolenelen tanàna kely iray ao Guanoma izay tena niaran'ny faharavana goavana. Nous avons traversé la clôture. Nisaoty tamboho izahay avy eo izahay namakivaky ny lelan'afo teny amin'ny arabe na ireo tambolompoka aza ravan'ny afo tanteraka tsy hita ninninina so ihany fa efa fantatray tsara ny lalana. Heureusement, on connaissait bien la route. Entina mifeny afo olona 4,000 no nahetsika hiasa mandritra izany tao anatin'ny 73 ora farany. Afo 17 no nanampitrotraka ny efa teo. Ahina mbola ampitombo ny olana ao an-toerana ny rivotra izay nandalo tao an-toerana androany.
Zay no azo natolotra tamin'ny maresaka avy any ivelany sy avy eto toerana tamin'ity androany ity aorian'ny dokam-barotra isika dia mbola hijery ireto zanam-pandaharana reto. Andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny ankizy vavikely androany, antony natonga ny oyanao atsika resaka mikasika ny tontolon'ny fananana. Moto manidina ho ampiasain'ny polisy ao Dubai indray no entina ao anatin'ny insolite. Ireo rehetra ireo no miandry anao anatin'ny tapany faharoa, ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa indray. Jery Edouard sy tsara fara miverina aminao ao anatin'izay tapany faharoa izay. Tavaverina eto amin'ny logité isika anaraka ireo zanam-pandaharana efa nambarana taminao teo ao ny oyanao sy ny insolite miaraka amin'ny tsara fara ihany koa. Ya, dia fa le miarabanao Jery Edouard dia miarabantsika isa tokantrano koa tompoko salama daholy. Toi raha ijery sy ny miteny foana. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètres, ninina fa ihany ny prime. Manolotra ho anao. Mba hiresaka tsy mikasika mipesitra ndraitsika no Jery Edouard. Nisy fianakaviana anankiray tafahoana tamin'ny androany teny an-dalana teny. Nahita aho tena niresaka. Fianakaviana malagasy izy io mpivady efa misimisy taona ihany. Dia miteny izy hoe zahay Rajaozy nipetraka tany Côte d'Ivoire tamin'ny taona 2004. Misy malagasy moa any amin'ireny firenena ireny tahaka ny afrikana mipetraka aty amintsika ihany koa. Dia rehefa raitra ozy izy nisakoroka tany Côte d'Ivoire, asa olana nisy teo amin'ny Kibak Bosy Ouattara le izy dia nanomboka nandroaka vazaha hony fotsy hoditra ry zareo ivoirianina zany. Niaza mihitsy izy zany dia namono izay hitany. Dia fotoana fotaorianan'izao izy tsy ny vazaha sy ny vahiny fotsy hoditra fotsiny no noroandro zareo ivoirianina fa na ny mainty hoditra tahaka azy aza tahaka ny Burkinabe, ny Sénégalais, malagasy dia noroandro zareo ihany koa ary ny anjehany dia nyvonoany nitorana ny tranony. Dia nisy vazaha anankiray ozy izy miaramila frantsay manao an'le tenue reny zany, tenue miaramila frantsay mihitsy misy saina frantsay mpampandry tany. Dia io vazaha io izy no nahitanay hoe malagasy anganareo. Dia hoe malagasy zay hoe ozy le vazaha hoe mandehana makany amin'ny base militaire frantsay. Kazerina dia tedavany Madame Tina fa vadiko le Madame Tina. Dia ao aminay nareo mipetraka. Satria le olona zany tsisy entana, tsisy akanjo, tsisy fitafy. Dia lasa ozy izy izahay anaka amin'le base militaire dia hitanay tao tokoa le Madame Tina, madama kely anankiray mananjanaka 2 taona laha voalohany dia mbola eny tanana zany mbola minomy zany le zaza faharoa. Dia niraisin'le Madame Tina io zay ozy izy dia izy no nikarakaranay tao fianakaviana amam-polony maro zay no niaraka tamin'ny tao anatin'io trano malagasy. Sy malagasy rehetra hitan'le vazaha zany zay vadin'le Madame Tina dia natsony hoe mandehana makany amin'ny kazerina fa miandry nareo mivadika eo aminay mamantana. Dia le Madame Tina io zany sady mitaizany zanany no mamelona an'ireo olona reo maka sakafo dia mahandro dia mikarakara dia manome lamba sy fitafiana an'ireo mpiray tanindrazana amindreo. Azonareo an-tsaina ny mahazo an'le olona very fananana sy le maitrano. Dia petraka andro amam-polony tao amin'izareo zay ozy izy ka rehefa niala tao zahay dia zao mbola tsy hitanay mihitsiny mandrakity ny androany le tsy tafoana tamin'izareo tsoa zay fa zay ny évacuena ozy izy dia zareo mbola nijanona tao. Ka rehefa nijanona tao zay ozy dia tsy fantatray hatraoto hoe nanahoana ry zareo taorianany lozanay fa nandalo teny amin'ny arabe teny hony sendra hitan'ny zareo tsy palotra olona mitondra tomobile mitovitovy amin'le Madame Tina. Dia zay zany nantondraisana tamiko hoe mba resao ao hoe le Madame Tina ve ianao hitanay teny ambony tomobile iny fa te eo aminao zay te hankasitraka anao zay te anontany vaovao zay satria na le vadiny aza zany le vazaha mbola tsy hitany mandra-pialandro zareo tao. Dia mety efa aminao zany raha sendra mijery jumine ianao Madame Tina ka tany Côte d'Ivoire nareo ka napetrano andreo mpiray tanindrazan'ireo fa misy olona te hifankahita aminareo mety hiteny angamby ianao mety karazan'olona le anao hoe sabatra tokony nataoko ihany ange zany amin'ny mampiray tanindrazana sy ny karazany fa tsy mionona amin'izany le fon'le olona fa atsidiko ihany koa zany amin'ny resaka
ravitra eto anatin'ny fitondram-panjakana tsika dia manana sampandrara manokana mitsikilo ny mpanao ratsy ny polisy sy ny gendarme zany fa tokony isy a sampandrara anankiray ko mitsikilo ny mpanao tsara tsy eto Madagasikara re ihany fa hatrany ivelany ihany ka nanome fifaliana sy nanavitra ny prétalazolotrany eto manko soa dia zay mihitsy ny lalàna raha ohatra ka manao asa soa eto amin'ny tanindrazana ianao a rehefa tsy mangataka hoe za dia ome fankasitrahana taka ny chevalier de l'ordre national l'officier de l'ordre national tsy manome anao ny fanjakana zany hoe mila midera-tena zany ianao dia aiza kosa zany a ny toerana ho asiana andreo olona tsy midera-tena fa manitry tena kanefa navita be ho an'ny tanindrazana dia ohatrohatran'izay ny tsipalitra kely nanaitra androany dia dia fampizarana dia magnino ianao madame Tina zany dia misy olona te aminao dia ankasitraka anareo fa tsy fantatry ry zareo zany hoe tsy fantatry ry zareo reo hoe tafaverina somatsara ve mivady madame Tina sa tsy tafaverina satria ady loatriana fa tamin'ilay fotoana mipetrahany zareo teo zany tsy tao mihitsy ary tsy tafaverina le rangaha ie ary toizantsika ny fotoana misaotranao tamin'izay tantara izay a ary ndao indray hijery ny eo ianao satria andro iraisam-pirenena ho an'ny zatovavy androany a dia momba ny fifampitaizana ao an-trano indray ny ho ianao nentina tamintsika androany dia ny fanontaniana napetraka ny tamin'ireo olona sendratsika ary dia hoe tokony iresahan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ve ny momba ny fananana andao arahantsika izay azo atao tsara ve ny hoe miresaka mahakasika ny tontolon'ny fananana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka sa mbola mijanona ho fady zany ho antsika malagasy amina manokana aloha zany a tena zavatra etapy tokony ataon'ny ray aman-dreny mihitsy zay amin'ny firesahana amin'ny zanany satria amin'izao zany efa be da be ny aretina ny zanaka lahy tsy tokony habevoaka zanak'olona tsy ampy-taona zanaka vavy tsy tokony ohatr'izay vice versa zany le izy dia zay ny tokony ilaina be mihitsy le zavatra ohatr'izay a eo fanabeazana fa ny ray aman-dreniko manokana zany tsy dia nanao an'izay tamiko fa amin'izao fotoana izao a indrindra amin'izao fotoana iainantsika izao a ilaina be le zavatra ohatr'izay azo atao zany mba halalany tokony ataony raha ohatra ka tsy tenenina anazy ny tena marina dia lasa manaonao foana izy dia lasa misy fiantraikany eo amin'ny vatany raha amiko manokana aloha mbola sarosarotra ina no anton'izay satria ray aman-dreny reny tokony ray aman-dreny zany tokony hoe mbola nanatra ny zanany tsara tsy hoe mampianatra anazy an'izay zavatra izay dia ny tianao tenena zany hoe tsy tokony fampiresaka momba an'izay ve zany ray aman-dreny sy zanaka tokony satria ilay ray aman-dreny zany tokony mananatra ny zanany hoe zao ny zavatra mety sy ny zavatra tsy mety dia izay no arahan'ilay zaza eo hoe ny ankizy koa arakaraka ny mahatanora anazy amin'ny tanora anazy dia indraindray ny sasany misy manaraka indraindray ny sasany tsy manaraka azonao atao raha resahanao fa zany hoe zao aloha mbola maiky be dia tsy afaka hiresaka aminareo raha eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka aloha tsara mihitsy ny fampiresana an'io satria ny antony raha ohatra zany hoe eo amin'ilay zanaka le izy no miatraika ny fananana ohatra hoe taitra ny pirofo ara-pitiavana eo aminy dia mila fampiresaka ny ray aman-dreny sy ny zanaka satria ny antony mantsy mety ny zanaka mety hivoana amin'ny zavatra ny anandreo ray aman-dreny dia afaka manoran'ireo zanantsara ray aman-dreny ireo ary keo hiaro anazy amin'izay zavatra mety hanjoa anazy tokony ho azo resahana aloha zany mba hitandreman'ilay ankizy zany amin'ny zavatra tokony ataony amin'izao fotoana izao satria tsy ohatra ny talolo hoe ny ankizy amin'izao manko ny 13 ans dia efa resaka fananana zany zany efa tena misy manao sipy aloha tonga dia direct manao sipy ny ankizy 13 ans amin'ilay resaka internet Facebook izay no mety ho antony ianao manokana ve misy izay fifampiresahana izay eo nao sy ie misy hoe zao no tokony atao zao no tsy tokony atao zany kory tsy midika hoe manaova sipa tokony tsy ho fady mihitsy tena tsy misy fady mihitsy misaka amin'izany amin'ny zanaka satria zao manjary mananao foana ilay ankizy raha tsy fantany lesy tsy problème amiko mihitsy
no manokana avy zao mifanerasera tsara miresaka amin'ny ankizy amin'izay hoe misanaka anabaviko tsy problème aminay zany. Ina mety hoe tombony amin'izay fifampiresahana zay? Raha misy olona izy ohatra indraindray ohatra hoe mety le fitiavana ange voajanahary ohatra nohatra zany dia mba tsy hanona voampoana. Azo atao eny tena azo atao satria tokony ifampiresahana amin'ny zanaka ilay izy mba ahafantarany mba tsy hanaonao foana izy. Azo atao ka azo atao tsara ny anton'izay ngamba ny fahitako anazy ilay ilaina fampiresahana satria misy le ankizy manao foana dia ilaina fanorevitra zanaka sy ray aman-dreny. Azo atao mifampiresaka amin'ny ray aman-dreny sy zanaka satria tokony araka ny fananarana dia tsy maintsy ataony mifampiresaka ny ray aman-dreny sy zanaka. Izay aloha zany fieritreretako anazy. Tsy azo atao strictement interdit. Inona no mety hoe anton'izay? Ianao malala, za malala, ianao malala. Azonao hazavaina misimisy ve? Miala tsiny indrindra tsy afaka hiditra misimisy amin'izany satria miankina amin'ny fahafahan'ny olona tsirairay io. Izay le izy. Zany hoe raha ny mbola fady hoan'ny zazavavy zany hoe be voka zany mbola tsy manatokantrano. Resaka fady zany. Fady zany kanefa rehefa misy dia inona zao natao mibainina. Zao ny hafatra ao antsika ray aman-dreny. Teny mbola kely io zaza io any amin'ny faharoa taona ny fahatelo taona rehefa mahay miteny izy mizara miresaka aminy milaza ny marina na mbola tsy takany azy. Fa ho tsapany io zaza io tsikelikely ao anatiny ao fa ny ray aman-drenina ihany no milaza ny marina. Fa rehefa tsy laza ny marina ianao dia ho hitany any amin'ny télé sy any amin'ny radio sy any amin'ny gazety sy internet sy ny facebook ny marina dia ozy izy hoe ireto no milaza ny marina fa ny dadanay sy ny neninay dia tsy milaza ny marina. Zay fotsiny fa rehefa zakao rehefa ohatra ka tsy laza izy ianao efa niovangeny zavatra rehetra. Azoko tsara ny tenon-drabainina azoko tsara mihitsy hoe fady ny miresaka an'izany amin'ny zanaka vavy fa tamin'ny andro taloha zany fa zao efa tsy hanao ianao dia zakao mivokana izany izy fa tsy tatinao rehefa tonga eo am-pelantananao. Miankina amin'ny fitaizana atao aloha na fadina tsy tokoa ny miresaka ny manodidina an'izay loha hevitra izay eo ihany koa ny faritra misy anao satria tsara mampatsiasa mampafantatra ho an'izay mbola tsy malala fa miheloka sy tsiny ny vehivavy mihitsy aza ny fahafantarany anadahy na ny rainy ny fahatonga fadimbola ny vehivavy iray ara amina faritra sasany eto Madagasikara misy an'izany fomba izany zany hoe afenina mihitsy noho izany dia tsara mifampiresaka amin'izay nefa mba hialana amin'izay voka tsy nirina izay ohatra. Natram'izao zany nge tsy fantatrao mihitsy ny hoe tonga amin'ny fadimbolana ny vehivavy miara-mipetraka aminao e. Anisandreo no manafina ny zavatra izay zany akory tsy atao hoe aderadera fa le filazana ny marina mihitsy mikasika ny fitaovam-panana an'io sy ny fitandremana tokony atao aminy. Aoka ho fantatra ny zanaka fa ny ray aman-dreniny tsy mandainga dia izy ihany no arahana iny teny. Fa raha vao manafinafina amin'io ianao tsy taraiky hafa ny taloha bainina. Koa zay. Dao hijery indray ny insolite. Fitaovam-pitaterana iray hafakely mazava ho azy no taterina aminao indray moto manidina izay no entinao anatin'ny insolite raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra any an-toerana dia hiasa manomboka amin'ny farantaona any Dubai aloha no hanandramana izany. Anisan'ireo tanàna manana tombony amin'ny fitaovana iarovana amin'ny fandriam-pahalemana i Dubai navoaka andro vitsy lasa izay fa hanana moto manidina ihany koa ny mpitandro ny filaminana. Anarana nomena azy ny overback fly-in natao entina hiasana mandritry ny tranga goavana na ihany koa hanara-maso ny fifamoivoizana izy ity. Afaka alefa amin'ny alalan'ny commande ity kodiaran-droa ity. Raha ny fanazavana trany dia afaka manidina amin'ny hafainganana 100 kilometatra isan'ora ihany koa izy ity ary 20 hatramin'ny 25 minitra ny faharetany. Mialohan'ny faran'ny taona 17 izao izy ity no hiasa voalohany raha ny fanazavana. Ie, ady amin'ny embouteillage fi izany fa vavarika koa androany maraina tsy fantatro nareo fa tena ohatrany tsy dia nisy embouteillage mihitsy
tamin'ny lalana sena liako androany tontolo nefany raha oarina hoe tsy mianatra ny mpianatra tamin'ny vakansy ange tsy nianatra ny mpianatra fa nisy embouteillage tsy fantatra hoe inona ny antony izy de afaka mba manasafy an'izay hoe zahantsika hojerevana eny amin'izay satria azo atao tsara ny manadiady mikasika izany ary tona fanazavana mikasika izany sy jery ny zanam-pandaharana farantsika dia ny météo. Efa tsikarintsika teto ampovoantany ny rotsakorana manify izay niseho tamin'iny faraparan'ny torakandro iny ary dia mbola tatak'izay ihany ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rapitso zany hoe ny 12 ny volana oktobra alakamisy izany. Tahak'izay ihany koa ny any Antsirabe ary ny any Toamasina zany hoe isy ny orana izay vinavinaina. Ifandimy kosa ny rahona sy masoandro any Antsiranana, Majanga, Fianarantsoa ary Toliara ny masoandro no tena ibahana amin'ny ankapobeny. Tafiakatra any amin'ny 2:30 kosa ny maripana Ambondrindra any Antsiranana sy any Majanga azafady ary ny maripana Ambandrindra dia any Fianarantsoa sy any Antsirabe 12 manodidina 12 hatramin'ny 13 degré eo izany amin'ny 5 ora mahery 40 minitra ny fiposahan'ny masoandro ary lentika amin'ny 5 ora mahery 30 minitra. Mamarana ny fotoantsika tsara fara. Ie, ny amarana ny fotoana raha fahasalamana ho an'ny lego aloha. Zay efa eno ny vaovao fa famia tsara dia isy an'ilay tolotanana ho an'ny lego amin'ilay glacier raha amin'ny zoma ao zao dia anasana ny olona rehetra mba miara-pity kely fotsiny ny mpilalao sarimihetsika tsy hoe manaroatra ny tsy fahasalamana lego tsisy idirany mihitsy fa mba vomarika ny mpilalao sarimihetsika zany raha samy mpanakanto ihany rehefa ao anatin'ny mpilalao sarimihetsika no misy tsy fahasalamana na misy fahafatisana dia vitsy ny mpanao hira madinika variété mba tonga manotrina kanefa rehefa misy ny mpanao variété zay tonga ao anatin'ny tsy fahasalamana ohatran'izao dia tonga mirotoroto foana ny mpilalao sarimihetsika mba tokony haitsika zany fa mba miherim-pity satria samitsika daholo any. Kanto avokoa izany faolazanao eny ary dia tonga eto amin'ny fiafaran'ny fotoana isika isaoranay ianao niaraka taminay hatramin'izao fiafarany izao mbola mitoy kosa ny fandaharana eto amin'ny Dreamina rapitso fotoana eto amin'ny Le JT. Misaotranao tsara fara. Mirarso Thierry, mirarso tompoko. Veloma mandra-pionary. Telma, safidy numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanen. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène. Manul Chano, ni Le JT. Esmia vous a présenté le JT. Mitsakitsako chin-chin miaraka amin'ny Le JT. Madio citron jason vovao vovon-tsavony misy hanitra voasary makirana ary triple action ihany koa. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny Le JT. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres.